Fifaliana ny tafaraka indray amin'ity fotoana ity. Nandihy ny herinandro ianao izay tonga indray sika hiditra ao anatin'ny famaranana ny herinandro. Ianao no asaina mba antoky an'Andriamanitra sy ametraka ny fiainanao aminy mba hanananao fifaliana sy fiadanana mandritry ny farany herinandro indray. Misy tenin'Andriamanitra atolotro anao ity izay tiany hiainanao ary hosaintsaininao mandritra izao farany herinandro izao. Jeremia 7:7 izay miteny toy izao manao hoe ho tahina izay olona mahatoky an' Jehova dia izay manana an' Jehova ho tokony. Angatahan'Andriamanitra ianao hitoky azy, angatahan'Andriamanitra ianao ametraka ny fiainanao eo aminy dia hanana fiadanana ianao mandritsy ty farany herinandro ity. Ny fandaharantsika dia miantso anao hoe tsarovy na hoe mahatsiarovo, izany hoe tiany hiverina amin'ny fahatsiarovana amin'Andriamanitra ianao, koa asaina ianao hanaraka hatramin'ny farany fandaharan'androany mba ahatonga anao ahita izany fitahiana avy amin'Andriamanitra izany. Eny ary manasanao hanatrika izany sy hanaraka izany. Ohatrany mampanentanentana be atsika hideran'Andriamanitra zany tonkitra zany. Ary maninona moa raha asiana hira fiderana ray indray? Hira fiderana aiza moa misy anazy teo? Ao amin'ny hira 7:30 hira 7:30 ndeha ary ataontsika izay fiderana an'Andriamanitra manko iny hira iny. Vente
raha tsy mahatsapa an'izany tena tsapako hoe tena mahafinaritra ilay mideran'Andriamanitra, tena tsara loatra Andriamanitra ary tena mendrika hoderaintsika izy noho izany fahatsarany izany, noho izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany. Iza tokoa moa mahalaza an'izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany. Misy vaky teny ao amin'ny salamo izay tena mahafinaritra anahy ary hovakiako eto amintsika eto ilay izy. Salamo 1:100. Salamo 1:100 no misy azy ao amin'ny andinin'ny 2:7 manao ohatr'izao hoe: iza no mahalaza ny asa lehibe ataon'i Jehova na mahatonina ny fiderana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Tena hoe miteny mihitsy izany salamo nataon'i Davidy izany. Ary tiako raha mba samy hanandrana ny fiarahana amin'Andriamanitra tsika rehetra, satria tena tsara loatra io Andriamanitra izay vavahantsika io. Araka ilay voalaza ao amin'ny salamo ihany 4:30 hoe: andramo ka izaho fa tsara Jehova, tena tsara Jehova. Ary tiako raha samy hiaraka hideran'Andriamanitra indray tsika amin'ilay hira ao anaty firana ihany hira larana 2:20 izay hira haintsika rehetra ihany satria tena mendrika hoderaina loatra Andriamanitra, tena tsara indrindra izy. Dia nge ho hiraintsika izay hira izay tena tsy takatra ny saintsika tokoa io fahalehibiazan'Andriamanitra io. Rehefa mandinika zava-boarin'Andriamanitra isika dia vao maika tsy takatra ny saintsika ilay izy. Raha mandinika ny lanitra manokana isika zao izay anisan'ny tena hoe mivalapatra sy tena ngeza eo anatrehantsika, dia toy ny voapasika anankiray eo anatrehan'ny tontolo rehetra izay hitantsika ity tany izay honenantsika ity. Tsy nanakana an'Andriamanitra nefa izany fahalehibiazana sy hery lehibe izay ananana izany ity antsika zanany, ary tena tiany isika
matoa mbola tonga eto androany ary izany indrindra no tiako hitaritana saintsika hiderahantsika azy amin'ny hira fahenina ambin'ny folo amin'ity androany ity. Andeha hidera azy isika, andeha hiaraka hanandratra an'Andriamanitra isika izany mba homendrika izany fahalehibiazan'Andriamanitra izany ny fiderahana izay ataontsika amin'ity hariva ity. Hira endre ambony loatra. Tsy haiko nareo raha mitovy aminahy fa tena mahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra amin'izay zavatra rehetra ataoko ka ny zarako aminareo amin'izany dia ndeontsika hiaraka hanokatra ny baibolintsika ka hamaky no amin'ny Jeremia 3:7. Jeremia 3:7. Ndao hiaraka vakintsika raha hitantsika izany. Jeremia 3:7 vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tany lavitrano no nisehoan'i Jehovah tamiko ka nanao hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrapo ho anao. Mahatsapa an'izany fitiavan'Andriamanitra izany ve isika? Raha mahatsapa an'izany isika dia iangaviako hiaraka hihira an'ilay hira 2:20. Hira faha 2:20. Fitiavan-tsimba manao
eo amin'io fiainantsika io dia hita sy tsapa fa maro ny fitsapana maro samihafa, maro ny ady izay diavintsika kanefany manan'Andriamanitra lehibe isika. Ao amin'ny Joba toko fa 4:30 manao hoe indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika izy ary tsy hita isa ny taonany. Tena fitiavan'Andriamanitra, na lehibe aza ny olana izay sedrantsika, na lehibe sy maro aza ny fitsapana sy ny fiakana izay lalovantsika, dia tadio fa manan'Andriamanitra lehibe isika izay tompontsika. Izy no mpahary antsika, izy no antom-pisitsika, izy no antom-pivelomantsika tsiraray avy. Ny lanitra sy ny tany dia fehezan'Andriamanitra, nefa ihany koa mbola miay antsika tsiraray avy izy, satria izao na dia ny volondohantsika aza dia voaisany avokoa, ary tsy misy miafina amin'Andriamanitra lehibe io ny fiainantsika tsiraray avy. Rehefa reraka sy kivy isika indraindray dia aoka tsy atsapa-tena hoe irery, fa antsoy Andriamanitra. Ho eo anilantsika izy, manampy antsika izy, mitantana anao amin'ny fomba manokana izy, ary io Andriamanitra ivavahantsika io amin'ny maha lehibe azy dia tsy voafetra izy, ary tsy misy zavatra sarotra izay tsy hain'Andriamanitra. Hoy ny bokin'ny Salamo manao hoe lehibe Jehovah ka tokony ho deraina indrindra izy. Eo amin'ny fiainantsika dia mila mideran'Andriamanitra isika amin'ny fiainantsika, mankasitraka ny amin'ny fitantanan'Andriamanitra, manaiky ny fitondran'Andriamanitra, satria izany no mahatsara antsika tsiraray avy. Koa matokia an'Andriamanitra, apetrao eo amin'ny fiainantsika, ny tebotebontsika, ny ayaitsika, ary ho azontsika antoka fa manan'Andriamanitra lehibe isika, ary tantanan'Andriamanitra ny fiainantsika tsiraray avy.
anatin'izay fahatsaran'Andriamanitra izay ihany a dia hitodika kely amintsika olombelona. Tsika olombelona zavaboarin'Andriamanitra, tsika ary nataony tsara indrindra. Efa andresahany namako fandresena teo ny amin'ny zavaboary ny kintana ny any ambony fa mba dinio anie na haren'Andriamanitra tsika olombelona isika olombelona ozy dia nataony latsaka kely noho ny anjely. Izay le izy izay le izy dia dinio fa tsika nomeny saina mikaroka, nomeny saina matsilo. Ary hitantsika amin'izao vaninandro izao fa tena mihazakazaka be ny fandrosoan'ny teknôlôjia, ny intelligence artificielle malaza be zany amin'izao fotoana izao. Dia ohatrany hoe mahatonga na mieritreritra izay hoe ohatry ny ahoana zany ny sain'ilay Andriamanitra nanamboatra antsika. Raha ny saintsika arany sy ny ity vatantsika ity nataony tsara indrindra, tsy mahavita zavatra lehibe, tsy takatry ny saina ary namako ny fahalebezan'io Andriamanitra io. Ary tsika dia zavaboariny, ary tsika no ariny arany mahavita zavatra lehibe maika fa izy ndao tsika hiderana azy noho izay fahalebiazana izay amin'ity raha manaraka ity. Andao tsarovantsika androany fa lehibe io Jehovah Andriamanitra io, na rindrany araka ny tokony ho izy, voafehiny amin'ny atsipiriany na ny rivotra iainantsika, ny hafanan'ny masoandro, ny toetrandro sy ny zavatra vokarin'ny zavaboary misy ifandraisany daholo. Eny fa na ny sakafo antsika io arany dia samy araka ny vanim-potoana amin'izay hoe firindran'Andriamanitra izay. Andeha angao mafisitsika izay fideranan'Andriamanitra mampaharana an'izay andao veritsika izay fiverenan'izay. Takarivo zao dia tiako isika raha mba anana fahatsapana tahaka anahy za manokana eo amin'ny fiainako dia mahatsapa hoe misy Andriamanitra ohatrany hoe manoro lalana anahy zany amin'ny zavatra rehetra ataoko. Ohatrany hoe raisiko toy ny horonan-tsary zany io fiainako io, horonan-tsary dia ohatrany hoe horonan-tsary efa hitako efa hitan'Andriamanitra ilay izy fa efa mandeha fotsiny izy averina jerena. Dia ohatran'izay zany ny fieritrretako ny fiainako tiako isika raha mba hanana ohatran'izany. Ka ny zavatra rehetra izay menjady eo amin'ny fiainantsika na olana na fifaliana na inona dia andeha ho raisitsika hoe ho ataontsika toy ny hoe entana entintsika hiatrika ny ho avy, ho ataontsika mandrakariva zany hoe misy Andriamanitra manatrika, misy Andriamanitra eo amin'ny fotoana rehetra izay atrehantsika, ny fifaliana sy ny fijaliana rehetrarehetra sy ny isika dia
manadino ohatrany hoe tsy ho akaikitsika izany Andriamanitra fa miady rery isika fa tiako raha mba atsiaro isika amin'izao takarivo izao fa misy Andriamanitra manakaiky atsika, misy Andriamanitra mitahy atsika mandrakariva. Dia ao amin'ny Jeremia toko voalohany ny 5:5 ny mpaminany Jeremia dia nandefasan'Andriamanitra izao avatra izao izay raisiko teny fikasana ho ahy manokana eo amin'ny fiainako manao hoe fa fonom-bola tsy noforonina, fonom-bola tsy nohariana akory dia efa fantatr'Andriamanitra ny fiainany mpaminany Jeremia ray manontolo, izany hoe hatrany amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany dia efa fantatr'Andriamanitra. Isika ihany koa amin'izao takariva izao dia tiako raha mba hanana an'izay. Na ninona moa ny mpaminany Jeremia ny fantatr'Andriamanitra, nahoana ny antsika tsy mba ho fantany ka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Efa fantatr'Andriamanitra ny fotoana rehetrarehetra izay sy ny zavatra rehetra mianjady amin'ny fiainantsika, fa isika no mahay misafidy. Ka tiako ny ampahery antsika amin'izao takariva izao andeha isika hanana n'izany fahatsapana izany fa lehibe ny Andriamanitra ivavahantsika. Ary raha ho avy tsy ho ela any amin'ny raholanitra izy efa tena kely izy. Raha ohatra ka hoaritsika hoe hiakatra amin'ny tendrombohitra anankiray isika dia efa eo atapy tendrombohitra, efa hiakatra amin'ilay farany iny isika izao. Efa eo amin'izay zany izao tsika dia andeha samy ahery isika fa ny tanan'Andriamanitra dia ohatrany hoe misintona atsika eo ambony eo hisintona atsika hiakatra ho any amin'ilay tendrombohitra. Andeha isika hanao fiakana amin'ity hira manaraka ity iza no hiakatra, vonona ny hiakatra ve isika andeha ao anatin'izany tonkira izany no anaovantsika ny fiakana. Hallelujah. Kachane tendrombohitra Tendrombo ichizeo fahisanya kachani Harizanu itwechani hisanya kachani Tendrombo ichizeo fahisanya kachani kahituecha Shania
mahita iny ny fandaharana ny rahantsika teto, inona fa nahita ny fitahin'Andriamanitra tokoa ianao nanaraka ny fandaharana mahatsiarova androany. Tsaroanao fa niaraka taminao Andriamanitra, ary tsarovy izany mandritsy ty farany herinandro ity. Engany Andriamanitra hitanao, fombanao, ka andeha ho faranantsika ambavaka izao fotoana izao, ahafahanao miditra ao anatin'ny fiadanam-po amakivaky ny alina. Hivavaka izy eto. Misaotra Andriamanitra noho ny amin'ny fandaharana izay nomenao anay. Ahafahanay nandre ny teny, niaino ny hira fiterana, ary nametraka ny fonay manontolo eo am-pototry ny azo fijalian'i Kristy mba hahazo fiadanana sy fitsarana marina. Ombao izay amakivaky izao farany herinandro izao. Ary ny alina izay holalovanay dia alina ahafahanay mandry tanteraka satria niankinanay taminao izany. Ombao zao izay manatrika izao fotoana izao. Taio manokana izy ary oka ny fiainany hiafina aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mirahaso anao ho tahin'Andriamanitra. Sarunai maivana niatinai niasasarana si